Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Raha ny tena izy dia tokony tamin'ny lahady tsika nanao fampianaram-pinoana fa noho ny fandaminana moa dia amin'ity an'io isika no anatanteraka izany. Miainga amin'ny Apokalipsy toko 2 perikiopatsika amin'ity an'io ity. Apokalipsy toko 2 ka ny andininy fahaenina amby 20. Mivaky ny eny amin'ny tableau zany somary diso ny eny fa ny Apokalipsy toko 2 no raisitsika. Dia mba hitsy ny eny amin'ny fafany zany. Apokalipsy toko 2 ny andininy fahaenina amby 20. Ndao hoe rahantsika mamaky riavana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary zay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ny fandresenao ry kristianina malala. Mianatra boan'izany hoe mpandresy ny tompontsika nandritry ny ray volana. Ny fandresenao dia mitondra aim-panahy ho an'ny fiarahamonina. Ny fandrosoany ty Madagasikara ity resaka fanavaozany tsika izao dia tsy miakina amin'olo tokana irery ihany fa miakina amin'ny fiangonana. Miakina amin'inona hoe? Miakina amin'ny fiangonana. Rehefa mandresy ny fiangonana, mandresy ny fanompoan-tsampy, mandresy Madagasikara. Rehefa mandresy ny fiangonana, mandresy ny kolikoly, mandroso Madagasikara. Rehefa mandresy ny fiangonana, mandresy ny fahantrana, mandroso Madagasikara. Fa rehefa ny fiangonana ny mahantra, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-pietsepo, na ara-batana, aza mieritreritra ny Madagasikara androso. Ary zany ry havana no angatantsika mafy amin'ny Tompo. Ary zay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Fiarahamonina no tiana ambara amin'izany. Fiangonana mpandresy mitondra aim-panahy manova ny fiarahamonina. Ny aim-panahy averika foana eto amin'ny fiangonana fa samy hafa ny antsoina hoe filinina sy ny aim-panahy. Fa misy mbola miraikitra ao anatin'ny lohany ao ny atao hoe aim-panahy dia le filinina ihany. Fa mba hovay amin'izay fa ny fijery. Ny atao hoe filinina dia le mahafinarinaritra anao ny hira. Ay, zany mihitsy, zay mihitsy le izy. Alleluia! Filinina zany. Ndraindray tako ny filinina ny aim-panahy. Fa ny aim-panahy inona ny fiatraikany tenin'Andriamanitra ka manova. Ary rehefa misy fiatraikany amiko ny tenin'Andriamanitra, lasa mitory ny filazantsara dia miova koa ny fiarahamonina misy ahy. Izay fiovana nateraky ny soratra masina izay. Izay no atao hoe aim-panahy. Ny aim-panahy zany dia avy amin'ny soratra masina ihany, fa tsy avy amin'ny hira ny aim-panahy. Fa ino no azo avy amin'ny hira? Filinina no azo avy amin'ny hira. Zay tsy midika hoe tsy mila filinina, mety ilaina ihany ny filinina mba azahoana aim-panahy. Fa aza fangaro ary aza mijanona amin'ny filinina. Be dia be ny olona rehefa manao fety ireny, mba mira dia mahazo filinina. Okey, alleluia! Fa mijanona ao filinina fotsiny. Fa lavitra ny Tompo, tsy mitondra fiovana eo aminy akory. Ny tenin'Andriamanitra. Daotsika riavana ary, hijery ny atao hoe fiangonana. Inona ny atao hoe fiangonana? Ary ny anahery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro. Zay le fandresen'ny fiangonana zay. Ary ny anahery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro. Tsy hoe ny amaro isan'andro fotsiny fiangonana. Misy fiangonana matsiravana ny mahamaiky azy dia nibetsaka fotsiny le olona. Fa ny zava-dehibe tsy ny amaroany olona
Fananina izy niana hery amin'ny niana hery amin'ny finoana. Lasa betsy androfana. Lasa mila tandremana zany. Raha misy ny tena mitangorona maro indrindra tsisy mihoatra ny lalomanga. Hatsika zany. Ka ny fiangonana tsy mitombo amin'ny finoana dia izy sy ny lalomanga no mitovy. Tandremana mila hitandremana zany. Dia ndao aritsika hijery. Asaiko misidinareo samby amresaka. Aiza amin'ireo no tianareo misy sarina fiangonana ireo. Fantatro hoe ty misy antsika ty ny tianareo varambareo sary ireo zao. Ao samy mba miresaka hoe aiza amin'ireo no tianareo misy efatra ireo. Ao alefa samy miresaka fa mijery anahy fotsiny. Ao aiza amin'ireo no tianareo. Le voalohany sakany tana izay manao le voalohany. Le manao le faharoa sotra. Le fahatelo. Okay. Ary le fahaefatra. Ary ny sisa. Tsisy tianareo reo. Eny ary. Tadidio ary. Fa ny fiangonana dia olona. Fa tsy trano. Ny fiangonana dia inona? Olona. Aiza zany ny tena fiangonana amin'io? Somary maro ihany le fety ndray anankiray amin'ny sisiny ry. Ao ohatrany tsy dia tsara ny tarehany. Fa mahita anareo zao tsara ny tarehy antsika. Amin'ny teny fototra ny atao hoe fiangonana dia kahal. Teny hebreo zany. Ny atao hoe kahal dia olona mivory fokom-pirenena. Ohatrany hoe malagasy. Le miaraka mandeha. Le zanaka Israely miaraka amin'ny firongony marobe iny zany. Zao voambolana malaza ny atao hoe firongony. Dia iny le miaraka be dia be iny zany le izy. Zay no atao hoe kahal. Le vahoaka miaraka. Iny no atao hoe kahal. Ka tamin'izany vanim-potoana zany sady fiangonana ny firenena. Dia izy ny mpitarika azy i Mosesy. Zay ny izy. Fa ty amin'ny testamenta vaovao ndray Ecclesiological ndray izy ny teny grika. Avy amin'ny teny hoe ekkaleo zany hoe le ex. Hoe olona voantso avy amin'ny toerana samihafa dia miara-miombona amin'ny toerana iray. Sasany avy any Pasapito, ny sasany avy any Mahazo, ny sasany avy any Lasora, ny sasany avy any Tosy. Io zao ny avy any Tosy, sakany koa ny tany avy any Tosy. Tsisy avy any Tosy hoe. Tsy niangona zany ny avy any Tosy rehetra. Zay ny ali. Misy ny avy any Mahamasina ohatran'izay. Dia natsoan'Andriamanitra hiaraka eto. Natsoan'Andriamanitra nampiombony ny fanahy-masina. Ny asan'ny apôstôly toko faharoa zany atantsika an'izany. Misy samy hafa. Misy Afrikanina ary tamin'ireo. Zay zany le fiangonana. Fa amin'ny soratra masina dia misy teny maromaro milaza an'izany antsoina hoe fiangonana zany fa tsy hovakitsika ireo fa ny asan'ny apôstôly toko faharoa no niraisitsika tamin'ireo. Aza tonoina koa ry havana fa ny fiangonana dia fiarahamonina. Tsika miarahamonina. Ny Fjkm ray manontolo miarahamonina. Miarahamonina amin'ny katolika sika, miarahamonina amin'ny loterianina tsika. FKM. Ny FKM ry havana fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara fa tsy hoe fikambanan'ny fohy kely eto Madagasikara. Tsy zay le izy. Dia miaraka miombony sika. Fa ao anatin'io fiangonana io dia misy ihany koa vondron'olona. Aitika zany vondron'olona mpiara-mivavaka. Fa ao ny vondron'olona anaty fiarahamonina. Ny fiangonana tsika rehetrarehetra vondron'olona. Fa vondron'olona ao anatin'ny fiarahamonina eto Antananarivo. Zay zany ny fiangonana raisina tsotra amin'ny fomba tsotra indrindra. Dia raha fitininy zay zany dia ny sarin'ny fiangonana dia ity zany ny sarin'ny fiangonana. Manomboka zao zany ity zany trano fiangonana. Aiza ny trano fiangonan'ny Mahamasina? Ity ny trano fiangonana. Aiza ny fiangonan'ny Mahamasina? Ao, samy manondroan'ny fiangonan'ny Mahamasina ary? Atsika menakavy. Misaotra ry havana. Andao ro jerentsika ny toetra ny fiangonana. Mandray noty ihany nareo amin'ny tony na andaniny fiangonana volo ty fa tsy atao fahatserovana akory. Ao eny ary. Tahaka ny ahoana ny fizian'ny fiangonana. Amin'ny teny frantsay identité ny atao fiziana.
takny ahoana ary ny toetra ny fiangonana mila fantatritsika izany. Ny toetra ny fiangonana voalohany dia masina. Maninona hoe masina ny fiangonana. Tsika raha teo fiangonana mahamasina, atsimo ny mahamasina. Ny faharoa tokana. Firy ny fiangonana? Tokana ny fiangonana. Raha ihany reo fiangonana reo ny pastera Tiana zao ao anatin'ny fiangonana tokana. Miaraka ao. Fa ny fahatelo katolika. Rehefa anao vavaka nampianarin'ny tompontsika dia mino ny fiangonana masina manerana, teny dika le manerana izao tontolo izao iny katolika. Dia afaka mba mizesta zany ianao rehefa manao hoe mino ny fiangonana katolika. Mety tsy diso zany. Hafa indray ny fiangonana katolika romanina, iny zany fiangonana ray ao anatin'le fiangonana tokana. Fa isika zany katolika dolo tsika menakavy. Dia raha bao kely ny tany nokaiky ny raha bainao avy anao kay katolika. Mahafinaritra mety madamo raivo katolika. Katolika sika. Ny fahaefatra tenan'ny Kristy. Manao ahoana hoe ny fahaefatra? Toetra ny fiangonana zany. Ary ny farany apostolika. Dikany apostolika manaraka ny fampianarany apôstôly. Ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby efapolo milaza an'izany. Ary izy ireo tena aritra tamin'ny fampianarany apôstôly. Dia izay mahatonga ny avatsika katolika romanina fiangonana katolika apôstôlika romanina. Fanganareo rery no apôstôlika. Izay koa mba apôstôlika. Eny ary. Reo toetra ny fiangonana. Fa zao ny fiangonana araka ny fijery protestanta. Sy teny frantsay reo aza vaky lo teny frantsay. Fa misy ny fiangonana protestanta dia manao fanekempinoana. Na ny loterianina zany io voalohany io la confession d'Augsbourg. Io zany ny loterianina ny tena nanao an'io. Ao ihany koa ny fiangonana réformé frantsay confession de la Rochelle. Dia ho atsika réformé ikambanany rehetrarehetra mihitsy ny fampianarany Jean Calvin, institution de la religion chrétienne. Boky ngeza be io. Zay mila misy ao an-trano. Dia reo zany misy milaza ny fomba fijery protestanta ny amin'ny fiangonana. Fa zay ombonan'ireo dia zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina sy ny sakrameta no sakafo mahavelona ny fiangonana. Inona hoe ny mahavelona ny fiangonana? Sy ny sakrameta. Zay soratra masina sy ny sakrameta. Inona ny vary ary eo? Ny vary dia ny soratra masina. Ary ny loka sakrameta. Inona tsara izy teo? Inona ny vary? Inona ny loka? Mila mazava zany zay. Ka raha mihinam-bary tsisy loka ianao mihinana soratra masina fotsiny, mihinana soratra masina fotsiny, tsy maintsy hosozanina ihany ianao tsy ampy sakafo. Fa misy indray ny olona zay tsy mivaky lohan'izany soratra masina zany. Fa ny anay sakrameta ihany, sakrameta ihany, sakrameta ihany. Tsy afa-misaraka zany ireo toy ny vary sy rano. Ny fiangonana ravana araka izany. Ny fiangonana voalohany indrindra fiombonan'ny olona marina. Fiombonan'ny olona marina. Tsika zany tokony ho marina dia mitondra fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina. Sa manambaran'ny marina vavolombelon'ny fahamarinana, manangana fiarahamonina miaina ny fahamarinana. Zany zao miandry atsika dolo zany fantatry fa nareo rehetrarehetra tsisy manao kolokolona iray azy. Sa tsy zay izy? Sa mbola misy? Fantatro ka za tena miantoka fa tsisy manao kolokolo zany. Hoe hiditra anao polisy dia tolo mandoa écolazy, anao gendarme dia cotisation. Arakaraky ny anasivana rafitra miady mikolikoly vao maika mahabe ny kolikoly. Hatramin'ny tompona ndraiky trarina indray aim-panahy anao kolikoly. Fa za mino fa tsika tsy manao raha za miditra amin'izany. Taondray ny fiangonana dia fiombonan'ny olona marina. Fiombonana inona hoe ny fiangonana? Somary tsy dia hitantsika tsara izy fa kelikely fa tsy maninona aloha. Fa lengeza be ny raisiny. Fiangonana dia fiombonan'ny olona marina. Marina eo anatrehan'Andriamanitra. Izave dia mba marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy vitana hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny,
fa marina eo anatrehany izy koa marina eo anatrehan'ny olona koa zay ny alizy masina eo anatrehan'Andriamanitra fa masina eo anatrehan'ny olona ihany koa ndao ary ny fiangonana dia samy manambarany marina ary vavolombelon'ny fahamarinana ny fiangonana dia samy manambarany marina ary vavolombelon'ny fahamarinana zao ry avako rehefa isika ny tsy hizoro amin'ny marina aza eritreretina hoe isy fahamarinana hipetraka eto amin'ny firenena voizina foana eto amin'ny firenena raha anao fanavao zany sika dia hovay aloha ny toe-tsaina ozy ny filoham-pirenena zay sady zay le teneniny foana ie fa zao manomboka hatrany filoham-pirenena filohan'ny ateny mieran-doha olona prime ministre manomboka hatrany ministra rehetrarehetra manomboka hatrany président fokotany sika rehetra mila manao ninona daoly fa sy hoe ny vahoaka ny terenao marina fa ny anao mandeha ihany tsy mandeha am'izay izy zany zay zany l izy fiangonana samy manambarany marina ary ny tena manahirana koa ndray indray any am-piangonana mihitsy no hitany tsy fahamarinana so ihany fa tsy atao amintsika zany so ihany fa tsy ao amin'ny tokantranontsika zany rehefa ny kristianina zany tsy marina tsy misy ny fahamarinana dao jarentsika ngeny manjony fiarahamonina misy atsika kehitriny sary fotsiny no avoakako ndao ary tanareo zao ao zany indrindra fa ny génération Z sy ny génération alpha ny génération Z natsony hoe génération hyperconnexion sy ny alpha rehefa antaninao zao tamin'ny andronay taloha zao rehefa mba nome fanomezana kilalao a dia tomobile kely nendra tonton hervelo zao to mety basy baolina tsanan'izay zany neny deconatra zao ny madame Sofaniry zany zao toka sary bakoly sady zay dinety neny madame Joanne fa am'izao ividiany dinety keny izy da fa ina ny tadiavina telefonina ny nenina sady zay le izy zay le izy génération hyper connecté ny génération Z zany génération connecté fa le génération alpha retsy kelikely retsy io manao an'izao paster eo inany anazy zao telefonina ny nenina inany raha izay sary bakoly any vao miperaka ary ny tany io ange iza ny mahay mitsidika telefonina kokoa ny zanany sany nenina ny zany misy neny tsy mahita ravolavaratra am'le tsy maninona zay le génération zany zay le génération reo izy zany lafo ny miabo zay afaka mandefa toriteny ty toriteny ty fampianarana ty zao mandeha amin'ny Facebook de tahaka zany efandrony numerika zany zao taloha rehefa manatra taratasy manamboraka fitiavana amin'ny namana any enao ry malala ny be sarety zay le sady zany izy fa am'izao tsy izy zany tsy izy zany am'izao tamin'ny andronay koa mbola misy soratana amin'ny taretra sy amin'ny rindrina natadidiny zany zay zokonjokiny hoe koto egala ohatra zany de faly ery le lehilahy manoratra moa courage ery le vehivavy mahita ianarana eo zany eo fa tsy hainareo ankehitriny nareo message numérique WhatsApp inona dolo le karazany reny tsy haiko be de be tsara zany lafiny miabo fa ny lafiny miba io ny fanatotoloana dominer le monde mandalo eto amintsika eto zao ny lehibe ny franc-maçon mila mitandritsika aza mivarotra ny fanahinao amin'ny tevoly am'ireny aferiko aza mivarotra ny fanahinao amin'ny tevoly am'ireny fikambanana miafina ireny zao misy fa tsy miafina tsony fa miseho eny izy dominer le monde fa ny tanjony koa ohatra te-piangonana dominer l'église de ohatra n'izao hitanareo zao sary zao ry zao le zaza hyper connecté zareo le zaza misy ao anatiny hoe google inona le zaza grave
YouTube vao mijery ny zanaka ao voateraka anao tonga dia YouTube no hitanao am'le zaza zany io a dia zareo angela manjoa le firenena mahantra be ohatr' zao tia tena izao tontolo zao mihitsy no hoan'ndry zalahy ohatra ny hinanandry zalahy ny arenan'ny Madagasikara misy fomba fiteny malagasy moa ny protestanta rehefa mivavaka mikipy dia lan'ny anina ny trondro aloha tsy trondroko le anankiray ao a zay ny elizy lafiny miby zany fa reto koa ny lafiny mibako mivoizina am'izao fanambadiany lahy samy lahy ny vavy samy vavy reny tsy mifanaraka amin'ny soratra masina reny tsy te hahita zanaka Atsimon'Imahamasina manao an'io ao a aza lay mpanahy hiditra amin'ny zavatra tsy milamina ohatran'io ao a tandremo misy fiangonana daladala ny andavy any manao mariazy na vavy samy vavy za moa rehefa fantatry ny olona nataoko mariazy rehetra zany fanontaniako tsara ny fionana voalohany amin'ny atao mariazy na dia ny fanontaniako lahy fanontena faharoa vavy tsy azoko atao moa ny misava fanontaniako tsara hoe lasa vavy fa tsisy manao mariazy lasa amin'ny lahy zany na vavy samy vavy dia zareo ny zava misy ny drogy zareo ange ny fampijaliana dia jereo tsara zareo ny manjoany reto fiarahamonina daholo zany tratrany distress sy ny sisa sy ny sisa lafiny miba daholo zany fa ity koa nareo mahita an'ity ao fiarahamonina zay ny hoe mahatsara n'le mandeha mbola tsy nitaingina n'le flay over iny moa fa naraky ny janona mako lizy efa maneritreritra ihany anao zany mandeha amin'ina tonga dia mahita anao tonga dia ina no hitanao fako tonga dia décoration Antananarivo fako zay le lisy feo le resahako foana hoe ny Afrika Atsimo misy ny antsona hoe bidonville Hatsimahioty misy bidonville fa ny atsika eto Madagasikara tsisy bidonville zany eto fa ny atsika ville de bidon mitady ny alalàna ny tokantrano malagasy dia anontaniho ange izy hoe firy ny bidonnao ao samy manontany eo akaiky firy ny anareo zao zay ny alalànanao hoe malagasy ianao fa raha tsisy bidon aminao tsy gasy ianao zay ville de bidon dia milahatra be de be le bidon fa hitovy nisan'ny bidon sy ny olona ary bidon jaune daholo io zay zany lizy ny fako reo rehetrarehetra lafiny miba daholo zany fa jereo ange lazay ny gazety loza tsy famono ary namoizanain'olona volamena tahaka zao tsy hita nivadika iny izy ty neny Jesoa vato nanjary mofo zay moa izy fa ny any Madagasikara ny tsy Jesoa volamena mivadika vy zany zay any Madagasikara ihany misy an'izany zeo gazety reo miteny reo varilo nisy maka ny patory an-dalana mitombo ohatran'izany reo zany fiainam-piarahamonina daholo reo le fiarahamonina mila ampandresena ijoroantsika ho vavolombelona amaraparana rea ino no anjara briketin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina manana ny anjara brikitsikisika eo amin'ny fiarahamonina raha miainga amin'le apokalipsy toko faharoa andininy fefatra am'roapolo hatramin'ny fahasivy am'roapolo dia ina ny atao ny voalohany indrindra ny atao voalohany indrindra andao anangana fotodrafitr'olona vanona anangana inona hoe ina zao ny fahatareo fotodrafitrasa zay fotodrafitrasa manara-penitra zay le izy manara-penitra zay le manara-penitra le tsy mietsika fa ny asaina orin'ny fiangonana tsy fotodrafitrasa manara-penitra fotsiny dia ny sisiny manala-pofona tsy zay le izy fa ny asaina orin'ny fiangonana dia fotodrafitr'olona zany hoe afaka mandehandeha ny fotodrafitrasa tsy mietsika fa ny fotodrafitr'olona mietsika anangana fotodrafitr'olona amin'ny alala fanabiazany zany ny faharoa dia hanitatra ny tohivaka ny fahamarinana hanitatra ninona hoe hanitatra ny tohivaka ny fahamarinana somary tsy dia mahita ity nareo fa tsy maninona manaraka ho amboarintsika rehefa hitanareo any amin'ny Facebook io dia azonareo raisina tsara
anitatra ny toivaka ny fahamarina za manao ny marina ianao manao ny marina tsika rehetra manao ny marina dia lasa marina I Madagasikara. Ny fahatelo hanala ny fahantrana fototry ny tsy fahamarinana mila esorina ny fahantrana ra-panahy fahantrana ra-tsaina fahantrana ra-pihetsepo io matetika adino ary fahantrana ara-toekarena ara-batana sy ara-piarahamonina. Fa ny anankiray koa dia anitatra ny fiangonana vavolombelon'ny fahamarinana. Andeha ny fiangonana mba hijoro vavolombelon'ny fahamarinana. Rehefa mahita ny tsy marina dia mitenena. I pastera tiana moa hainareo tsara amin'ny Facebook fa za dia miteny rehefa misy tsy marina. Na hijatra ara rehefa avy eo. Za tsy maintsy miteny. Dia mba mitenena koa fa za kanoso ohatran'ny mangina. Matahotra ny so hidindra lary. Anateran'ny fiangonana vary any ianao za matahotra. Tsy olana mihitsy. Misy roa tsara. Hitarika asa fampandrosoana holistika. Ny atao asa fampandrosoana holistika dia asa fampandrosoana mahakasika ny fiainan'ny olona ray manontolo. Ny olona le saina vatana fanahy fihetsepo. Iny zany ny atao hoe holistika. Manao vatrika asa. Tsika zany zao fa hanomboka le fiompiana akoholahy manatody lava. Efa makoho vavy manatody bio. Fa manao ny fifoazana. Efa io efa ho avy amin'ny herinandro ambony eo ny fiompiana trondro efa manomboka mamboatra eo isika. Manaova an'ireny. Sy ny sisa sy ny sisa. Ny farany hanorina fiarahamonina vaovao miaina ny fahamarinana. Ndao hanorina fiarahamonina zany eny re fondation. Fa tsy hoe esory le tao dia ndao ndray anay izao no eo. Zany ny refondation tsy izy zany. Fa ny refondation izy ndao ataontsika tsara ty Madagasikara ty ifanometanana isika hampanjaka ny fahamarinana. Eny ary. Dia ndao ary jerentsika zany fananganana fotodrafitr'olona zany. Manomboka hatrany amin'ny fototra aloha. Ny ery amin'ny fototra zany ny antsoina hoe fotom-pahavanonana mifototra amin'ny soatoavina malagasy kristiana. Ianao zany sady tena malagasy no kristiana. Fa ny manahirana amin'izao ane ataony soratinonina diso enimpolo. Ataony dicté 60 faute. Azonareo izy. Fa inona ihany ary ny ay teny ratsy aloha ay. Zay ny ele nanahirana tamin'ile tolona ny zenizeda teo. Teny ratsy ny betsaka. Rehefa tsy hay teny ratsy tamin'ireny ianao tsy mahay miteny ratsy ianao mandra-piavin'ny tompo. Zay zany le izy. Fa mila mifototra amin'ny soatoavina malagasy kristiana. Zay zany le izy aloha. Tena mba kristiana venao. Dia mba tena fantatrao ve teny malagasy ora teny teneniko reo. Dia mba firy aminao zao fantatrao nefa anao malagasy. Zany le izy. Fotom-pahavanonana ary amin'ny fototra zany. Fototra mahavanona. Ka rehefa tsy tsara vanona amin'ny alalan'ny fanabeazana ny fototra dia lasa tsy vanona ny fiarahamonina. Dia io mahatonga ny fiarahamonina misy antsika tsy vanona io. Dia tsy vanona hatrany le izy. Fa misy rindrina eo ambony eo. Ny rindrina fanabeazana iombonan'ny maro sy tohanan'ny maro. Sika rehetra dia mpanabe fa tsy ramose ihany ny mpanabe. Na ramatoa ihany na madama ihany ny mpanabe. Fa isika rehetra ny mpanabe. Ny dada sy neny manabe ny zanany. Ny zanany manabe ny ray aman-dreny. Ny mpivarotra ery velany ery manabe ny kristiana. Isika koa manabe azy ireo. Zany nino atao e. Fanabeazana iombonan'ny maro sy tohanan'ny maro. Dia misy rindrina ihany koa eo. Eo ambony eo. Fivelaran'ny fizina sy ny fahizina. Teny malagasy tolo zany teny fa tsy teny anglisy ina dika ny fizina identité. Ary ina dika ny fahizina personnalité. Dia mba miorina tsara ohatr'izany zany. Dia ery ambony ery amin'izay fotodrafitr'olona no resahana dia misy tafo. Ny rafitsaina kristiana mandala ny fahamarinana. Rehefa raikitra ao anatin'ny lohanao ao paradigma. No hoe za anao ny marina tsisy mahodina ny lohanao anao ny tsy marina. Zany re avana mahatsara an'ireny. Rafitsaina kristiana mandala ny fahamarinana. Dia vita le fotodrafitr'olona. Ohatr'izao le fotodrafitr'olona. Zao zany le fiangonana raha raisitsika. Dia reny rehetrarehetreny zany andrasana amintsika daholo. Hanala ny fahantrana fototry ny tsy fahamarinana no zay ateo
hanitatra ny fiangonana vavolombelon'ny fahamarinana fa eo ihany koa le voalaza teo hitarika asa fampandrosoana holistika eo zany mahatonga antsika manohana sekoly eto azany zao dia hiteny amintsika ry havana tena mila manohana sika le asa tanterahantsika ny tsy ombe tsy adalany etsika manao an'io fananganana sekoly zany ny asa fiangonana zany fa tsy manao vokatra fotsy manao vokatra fotsy eto am-piangonana eto nataontsika raharaha miala mivokatra de vavaka de vokatra de vavaka de vokatra de vavaka de vokatra de vavaka fa inany atao amin'ny fiangonana ataovy ny vokatra ataovy ny vavaka vakio ny soratra masina fiaina am-piangonana daholo zany manaova asa sosialy manaova fampamokarana reny rehetra rehetra reny toan'ny toeram-panofanana arakasa manaova toeram-pitsaboana manaova klasy mandry toany ny sampana manabe eto amin'ny fitandremana izy daholo zany manaova asa fampamokarana efa maro be zao lay misoratra anarana formation na fiompiana trondro amin'ny dobo le hitantsika ohatrany eo atokotany io dia ho avy tsy ho ela ny fiofanana ho ampanaovina atsika zao a raha tiatsika androso ny fiarahamonina ataovy zava-dehibe ny vavaka ataovy zava-dehibe ny famakiana soratra masina ataovy zava-dehibe ny fanekena ho tarihan'ny fanahy masina dia izao ataovy tonga amin'ny fiainan'ny olona ny raha mahandavanandro io ny antsoina hoe fanjariako nofo incarnation ataovy tonga amin'ny fiainan'ny olona andavanandro amin'ny alalan'ny fanjariako nofo Jesosy Kristy ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika fa nga zay ihany manaova asa fampandrosoana fitoriana ny filazantsara amin'ny fiarahamonina lasa nandeha ny akaikina arivony mamy zao ny Fjkm Atsimon'Imahamasina manao fitoriana ny filazantsara dia anisan'ny tena andrasana amin'ny fiangonana zay tsy mahazatra ny Fjkm loatra ny antsoina hoe évangélisation sociale zany hoe fitoriana ny filazantsara amin'ny fiarahamonina mihitsy dia io nefa ilay tena voalaza ny marika toko 4:20 andininy 5:20 fa rehefa manao ny fitoriana ny filazantsara io ihany koa dia aza sarahana amin'ny fandiniana ny fiarahamonina zay zany le contexte misy na le tontolo misy ary ny farany ataovy zay atonga n'le fiarahamonina koa manana finoana tsy ianao ihany ny manana finoana fa le fiarahamonina mihitsy ianao mino an' Jesosy Kristy fa le fiarahamonina mihitsy no miaraka mino an' Jesosy Kristy zay ny antsoina hoe foi sociale dia ataovy zany zay atonga n'izany dia izay tsika vao mahita fanovana zay tsika vao mahita fanovana zay ny vrai refondation reo zany ny vrai refondation andrasana amin'ny fiangonana asana mba hita ny FFKM ihany fa io ane ny tokony ataotsika io ny tokony ho fototry ny fanavaozana eto amin'ny firenena foatra tsy dia metimety amin'ny zalahy io zay ny tena marina koa dia mila hitarika zany mila hitarika andraisan'ny rehetra anjara ny fiarahamonina mihitsy leadership participatif et communautaire fa ao anatin'izay ihany koa manaova tetikasa kristocentrika ny atao hoe tetikasa kristocentrika dia tetikasa miorina amin'ny soratra masina miivo amin'i Jesosy Kristy ary ny farany ataovy zava-dehibe ny fanabeazana kristianina ataovy tsy misy fanovana tsy misy fiovana azo eritreretina raha tsy miainga amin'ny fanabeazana izany dia eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra mampahery antsika ry havana azonao alaina sary io satria les facteurs de réussite des projets sociaux de l'Église mahasoa antsika io ary azo ampiasaina amin'ny lafiny rehetra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho amintsika ny fiadanany amen